Laharana faharoa no nisy an'i Madagasikara niaraka amin'ny medaly volamena 720 taranja 420 nandraisantsika anjara atleta 724 no niakatra teny ambony kianja ho fitenina aminao anatin'ity fanadihadiana ity izay lalana sy vokatra azon'ny ekipa pirenena malagasy tany amin'ny lalaon'ny nosy izay. Laharana faharoa isika nandritra ny andihan'ny fahafolo amin'ny lalaon'ny nosy Tatsy Maurice, medaly volamena 720, volafotsy 720 ary alimo 30 no nametraka ny Madagasikara ao amin'izay laharana faharoa izay. Taranja-panatanjahantena miisa 420 no raisantsika anjara izay nahitana atleta 720 Ny taranja fibatana fonjam-biny no nanomboka medaly betsaka indrindra izay nahazo medaly volamena 420, volafotsy 720 ary alimo 4. Azo lazaina fa efa manana ny toerany malagasy eo amin'ity taranja ity eo amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy eto Afrika. Tanjona ho azy ireo dia ny akarina lampy azy eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany sy ny lalao olimpika. Fombiazana ihany koa ny an'ny taranja fototra atletisme nandritra ny lalaon'ny nosy. Medaly volamena 920 sy volafotsy 9 ary alimo 9 no azontsika. Teo amin'ny azakazaka sprint ny tena nandrapahan'ny Madagasikara izay naramboninahitra anazahoana medaly volamena maromaro izay. Ny 4x400 metra anisan'ny fananana izay tsy azontsika ary lasantsika tamin'ity andihan'ny fahafolo amin'ny lalaon'ny nosy ity. Maro ny ezaka natao ho an'ny taranja fototra atletisme nahazoana izao vokatra izao. Hita mbola sahirana kositsika eo amin'ny taranja ho an'olon-tokana nandritra ny lalaon'ny nosy. Teo amin'ny taranja judo dia medaly volamena 2 volafotsy 10 ary alimo 7 no azon'ny judoka malagasy. Nandritra ny andro faharoa ny fananana dia mbola nisy nikatroka malagasy 3 niatrika famaranana saingy niarany antsozainy zareo Maorisianina hatrany dia tsy tafavoaka. Taranja ady totondry mpiatroka 3 miralano niatrika ny lalao famarana niady medaly volamena. I Marco Jeroma ihany no tafavoaka rehefa nandavo an'ilay Maorisianina tamin'ny KO. Tokony ho tafavoaka ihany koa teto Rabenandrasana François ny Menjanahary fa noho ny paipaikadin'ny Maorisianina izay dia natao hatrany izay haharesy ny mpiatroka malagasy. Nanao izay ho afany ihany koa ny mpilalao tenisy ambony latabatra saingy tsy nahazo afa-tsy medaly volamena 2 sy volafotsy 2 ary alimo 3. Mbola mila ezaka goavana kosa isika amin'ny fampiroboroana ity taranja ity. Tsy nitondra medaly kosa tamin'ity fifaninanana ity ny teo amin'ny taranja badminton izay mbola mila ezaka ihany koa eto amintsika.